Etỳ amin'ny Galerie Enara ihany ny studioan'ny 24/24.mg no miaraka aminao amin'izao fotoan'izao nifanena tamin'ny Rato Poisson Christian mpikaroka eo amin'ny sehatry ny fanjarian-tsakafo sy ny famokarana sakafo izay tetỳ an-toerana tetỳ. Miarabanao Christian Rato Poisson dia misaotra anao namaly fanasana. Miaraba ny lova dia misaotra anareo ihany koa nanasana amin'ity resadresaka ity. Araka ny noteneniko teo mpikaroka manam-pahaizana momba ny fanjarian-tsakafo sy ny famokarana sakafo ny vahintsika androany. Rehefa nandehandeha taty amin'ny Galerie Enara zay dia mahita trano efa maro manao tolotra karazan-tsakafo voahodina anisan'izany ohatra ny voankazo noamaina, ny vary namboamboarina novaina ny fanaovana azy ankoatran'ny sakafo masaka sy ny sisa moa miova ve fomba fisakafoan'ny malagasy amin'izao fotoana izao satria ny mahazatra dia hoe vary, laoka, asiana lasary kely dia izay. Raha tato anatin'ny folo taona faraparany aloha zany nijerevana tsy dia niova firy ny fomba fisakafoan'ny malagasy. Raha ny statistika dia mamiteny fa 50 kilao isan-taona isan'olona no vary hoanintsika malagasy. Zany hoe tena betsaka izany. Anisan'ny voalohany tsika aty Afrika ary maneran-tantsika mitana larina faharoa ambin'ny folo amin'ny famokarana fihinanam-bary zany isan'olona. Misy akony be dia be zay amin'ny resaka fanjarian-tsakafo izay fomba fisakafoanantsika izay satria ny vary raha tsy aivina dia angovo na hoe energia na hoe kaloria tena hoentiny zany amin'ny ankapobeny dia izay fihinanana vary be loatra zay azo lazaina hoe betsaka ihany zay mahatonga an'le hoe tsy fampiana otrikaina satria ny vary zany eo ny hoe misy otrikaina vitamine B ao anatin'ny vitamine B1 fa tsy ampy nefa an'izay vitamine B1 zay satria vary foana ny matetika no raha vao miresaka sakafo tsika eto Madagasikara matetika vary foana ny resahana fa tsy dia miresaka zavatra hafa. Dia izay fomba fisakafoanan'ny malagasy zay somary mampisy ataontsika hoe fanamby ngeza be ho an'ny mpisehatra amin'ny resaka famokarana sakafo sy amin'ny resaka fanjarian-tsakafo satria raha jerevana aty amin'ny toerana izay tena hoe mpamokatra no mpamokatra legioma mety hoe mamokatra legioma ny olona fa tsy dia mihinana legioma loatra izy fa raha ny Antsirabe ohatra zao mamokatra legioma izy dia mety alefany amin'ny faritra hafa iny zany hoe ataony fidiram-bola fa tsy dia tena mihinana legioma loatra izy fa mbola bahanao anatin'ny sainy dia hoe vary ihany ny mahavoky aloha. Izay indrindra ankoatran'le hoe ataoko hoe fahazarana ve sa hoe fomba nentin-drazana ny antsika malagasy rehefa misakafo arak'izay dia hoe mihinam-bary, misakafo mira, mihinam-bary. Inona ilay mahatonga an'izay kolontsaina mihitsy ve sa zavatra hafa mety mahatonga an'izay hoe sakafo mira vary? Eo aloha ilay andresahana teo zany hoe ara-tantarintsika dia efa vary foana no ataontsika hoe sakafo. Lao hinam-bary dia hoe table ny dikan'izay zany raha hoe adika tsotsotra ilay izy. Eo koa satria vary no tena atao hoe fambolena tena miparitaka zany. Raha fikarohana eto amintsika misy centre mahakasika sehatra fikarohana mahakasika ny vary be dia be. Raha tsy laza ankoatran'ny hoe FIFA ohatra. Raha fikarohana zany dia resaka vary. Fa raha fikarohana ohatra amin'ny resaka legioma zany vitsy. Za manokana zao nanao fikarohana mahakasika ny fampiasana ny bibikely fihinana na hoe ny insecte comestible izay sy ampikarohana tena hoe zandriny indrindra amin'ny resaka sakafo raha eto Madagasikara satria nanomboka tany amin'ny taona 2014 tany vao nanomboka nisehatra nakasika amin'izay resaka fikarohana mahakasika ny famokarana bibikely fihinana izay teto Madagasikara. Izany hoe efa miroborobo izay fa mbola mila fotoana zany ahafahany mivoaka ety amin'ny andavanandro. Dia eo koa ngambany mety hoe politika raha vao politika fambolena eto amintsika dia politika amin'ny vary foana. Vitsy no miresaka misy politika ohatra amin'ny resaka famokarana trondro na famokarana zavatra hafa fa tsy voizina mihoatra ny vary. Zany hoe raha tiana hisy ve zany ilay hoe fanjarian-tsakafo moa zany raha hazavaina tsotsotra aloha vetivety ny fanjarian-tsakafo inona no anazavantsika azy alohan'ny hanizantsika n'ilay resaka. Tsara be izay fanontaniana izay inona marina moa ilay fanjarian-tsakafo izay resahana foana. Ny resaka fanjarian-tsakafo dia fahafenoan'ny singa rehetra zany. Singa rehetra ilain'ny vatana. Raha sokajiana roa ngeza be ilay singa ilain'ny vatana dia eo ilay ataontsika hoe macronutriment zany na hoe singa ilain'ny vatana amina abetsaka izay somary betsabetsaka kokoa
de hoe le micronutriments le hoe singa ilain'ny vatana fa tena hoe kely zany ny abetsahany raha izay no malaza anazy. Singa macronutriments reo de hoe le resaka tamin'ny voalohany angovo zany aloha iny tena ilain'ny vatana be dia be. Eo mila menaka ny vatana ohatra, mila inona ihany koa protéine mandrafitra ny nofo a, menaka mandrafitra ny tsoka ohatra, ny atidoha, menaka daholo mandrafitra n'izay zavatra zay. Zay le macronutriments. Le micronutriments ndray zany le singa hoe ilain'ny vatana fa kely ny ilavan'ny vatana anazy nefa ny tena ilaina izy amin'ny fampidonana ny vatana amin'ny ankapobeny. Eo le resahantsika hoe mineraly, vitamine isan-karazany. De ny fanjarian-tsakafo zany a ny olombelona anankiray a arakaraky ny mety lahy izy na vavy, mety ny taonany mety lehibe vao minono izy na 2 hatramin'ny 5 taona na arakaraky ny malana mahavavy anazy de arakaraky ny azony zany na ny taonany a no mampiova an'izay filany zay. Ka zay filany zay rehefa feno a de zay no atao hoe manjary ara-tsakafo zany, zay no atao hoe tratra le fanjarian-tsakafo. Le tsy fanjarian-tsakafo ndray de mifanohitra amin'izay mazava ho azy hoe tsy feno a reo otrikaina ilain'ny vatany reo na hoe singa mpamelona moa zany na hoe otrikaina mitovitovy ihany. De eto amintsika arak'izay le resahana zay hoe mihinam-bary be loatra de le énergie na le angovo a feno any fa le singa hafa tsy afo satria ireo singa hafa reo azo avy amin'ny sakafo zany reo, mety hoe avy amin'ny hena, avy amin'ny légume, avy amin'ny hazan-dranomasina, avy amin'ny vary sy ny sisa. De resaka tsika teo hoe resaka ianao teo le politika mpambolena matetika ny vary a no voiziny eto amintsika fa ny hafa. Zany hoe raha ohatra ve sika teo tonga amin'le hoe fanjarian-tsakafo mihitsy satria raha tsika mahafantatra efa nytenenao teo ihany koa hoe matetika ny amin'ny faritra mamokatra misy azay tsy fanjarian-tsakafo zay moa ny any amin'ny statistika. Mila manova le politika mpambolena ve sa inona ny tokony ataontsika mba hatongavana amin'izay hoe tena fanjarian-tsakafo zay eto Madagasikara? Eo zany aloha le raha resaka vary zao ndresahana foana moa zany matetika hoe vary eo amin'ny 5-valopolo isan-jato eo sika ny fahavita-tena ara-bary amin'izao eto Madagasikara, zay ny statistika moa zany. De ahoana no ahafahana mampiditra mifatongavana an'izay tsy fanjarian-tsakafo dikan'izany zany mila mamokatra zavatra hafa tsika na hoe mila mihinana zavatra hafa satria le izy mety fokarina ihany fa tsy hohanina le satria mpamokatra tsy voatery mahatsapa an'izay hoe mila an'izay singa isan-karazany zay vatany fa de hoe rehefa voky fotsiny aloha de zay. De hovana ve ny politika ara-pambolena ohatra mety azo eritreretina zay a fanovana ny politika mpambolena zay fa amin'ny voalohany indrindra aloha tena hoe raha zavatra amena andresana satria vao tsy ela zao ny ONN, ofisym-pirenena mahakasika amin'ny fanjarian-tsakafo nanao an'le enquête nationale de carence en micronutriments. Carence en micronutriments zany nahitana hoe misy vitamine maromaro izay ilaina tena hoe maika eto Madagasikara zany isa-paritra io. De ny olana rehefa tsy feno ireo vitamine reo de tsy afaka mivelatra tsara, indrindra ny zaza madinika moa zany rehefa miresaka tsy fanjarian-tsakafo de zaza madinika foana satria eo misy le ataontsika hoe arivo andro voalohany zany manomboka vao mitsaika le zaza ka hatramin'ny faharoa taonany. De anatin'ireo aroa taona eo zany eo le zaza no mampisy ny ataontsika hoe mamorona ny maha-olombelona anazy zany, eo miforona ny atidohany, miforona tsikelikely ny atidohany, eo miforona ny fahitana, eo miforona ny zavatra be dia be. Fa rehefa tsy ampy ny otrikaina ilainy zany amin'izay arivo andro voalohany zay dia misy olana zany ny fiainany rehefa ny aorianany satria rehefa tsy tratra izay fivelarana ao anatin'ny arivo andro voalohany zay tsy afaka atao intsony manenjika an'iny amin'ny androm-piainany any aoriana zany. Dikan'izay raha ohatra any tsy fanjarian-tsakafo mety hoe politika mpambolena aloha hovaina raha ataontsika hoe à long terme zay na hoe à long terme fa raha izaontsika amin'ny teny zao dia eo zany le hoe ahoana ny anampiana micronutriments sakafo zany, ahoana no anampiana an'ireo vitamine sy mineraly eo amin'ny sakafo. Be dia be ny fomba azo anaovana anazy. Eo aloha le fiovana
fihetsika na hoe changement de comportement zany amin'ny resaka fisakafoanana. Raha mijerytsika ohatra no enenina dia manao fanentanana foana sakafo miovaova somary lo. Zay zany le hoe ankoatran'le vary zay matetika miloko fotsifotsy ny vary na miloko menamena, loko anankiray zany zay dia manampy zavatra hafa, manampy légume, manampy voamaina, manampy hena, zany hoe lanjalanjaina le izy. Tsy hidirako en détail be le hoe ohatry ny ahoana ny quantité tokony ilaina fa tena hoe mila karazany zany raha ny légume moa zany misy ny recommandation mahazatra hoe anankidimy karazany dimy isan'andro fa le karazany dimy koa tsy ampy zay hoe karazany dimy zay fa misy apetsany enjehana koa le izy. Dia eo zany le hoe manampy micronutriments anaty sakafo zany hoe be dia be fomba anaovana an'izay. Zay aloha ny tsara indrindra zay hoe manao sakafo miovaova somary loko zay. Le manova fihetsika nefa manova fomba fanao somary mila fotoana. Dia eo le midimiditra isika amin'ny atao hoe fortification ohatra. Fortification indray zany dia hoe alaina ireo vitamine reo, alaina ireo minéraux reo dia ampidirina ao anaty sakafo. Ohatra zao hitantsika ireny koban-jaza reny, koba ho an'ny zaza aorian'ny fahenim-bolana zany. Reny matetika dia misy an'izay fortification zay foana ampiana vitamine, ampiana minéraux le izy satria manatrarana le arivo andro voalohany tokony feno ny filan'ny zaza ao anatin'le izy. Zay zany fomba anankiray ihany koa anenjehana le tsy fanjarian-tsakafo. Fomba hafa mety iverenako kely le resaka politique agricole teo amin'ny resaka misy koa natao hoe biofortification zany hoe le karazana voly ambolena mihitsy zany no atao safidiana le hoe iza le be otrikaina indrindra. Ohatra zao ny mangahazo zao mangahazo misy mangahazo manan-karena vitamine A. Zay mangahazo moa amin'ny faritra indrindra amin'ny faritra atsimo iny tena mangahazo ny solony vary ny zareo. Na dia hoe somary mbola marginal kely le hoe mangahazo atao solom-bary fa azo atao mieritreritra an'izay mampiditra karazana mangahazo vaovao ohatra misy vitamine A dia iny zany manampy an'ilay vitamine ao anatin'ilay izy. Eo ohatra ny vomanga misy natao hoe vomanga mavoaty na patate jachère orange ao izy tsika. Iny indray betsaka bêta-carotène, betsaka vitamine A ihany koa. Vitamine A dia ao anatin'ilay tsy carence na hoe tsy fampina zay navoakan'ny ONN moa zany tamin'ny enquête nationale de carence en micronutriments navoakany farany teo. Misy akony ve ny fisian'ny zavatra tahaka izao any amin'izay le fanatsarana ny fambolena zay eto amintsika. Hoe fampiratina tahaka izao ampahafantarana ny olona ny zava-misy sisany ohatra. Tena misy akony satria eo aloha zany nahitan'ny olona hoe ve misy an'izao. Raha misy temps dia any ho any zany ambadika any misy trano eva miresaka hoe resaka fambolena dia mety avoakany eo izy, mety misy tatsà tonga aty dia mahafantatra hoe ve misy karazana voly ohatran'izao azo atao, misy karazana tsena ohatran'izao dia misy akony zany zay aloha ny akony voalohany aloha. Fa anatin'ny serasera amin'ny resaka fiovana fihetsika koa satria ny resaka an'izay atsika teo dia eo le misy ny atao hoe démonstration culinaire zany hoe fomba fahandro vaovao. Le vary any ohatra ny eto amintsika zao dia hoe vary sosoa na vary maina ihany. Misy manao riz cantonais kely, iny zao efa mba zavatra tsara iny hoe miampy légume ao anatin'le vary. Dia raha mety misy restaurant ohatra ny ambadika any mampiseho hoe tia karazana sakafo hafa indray fomba fihinanana vary. Zay zany misy fiantraikany zay satria hitan'ny olona le izy fanidinana an'ireny sakafo an'ireny vokatra amidy ireny ve ka ahatonga azy ho sakafo. Zany hoe ho sakafo mety hoe mahasolo vary na ahafahana manampy ny vary fanidinana ireny fa mety ampiovana, mety hoe hitondra zavatra amboniny, hitondra tombony ho an'ny toe-karena eto Madagasikara ankoatran'ilay hoe fanjarian-tsakafo zany. Misy tombony ngeza be mihitsy moa zany satria zay le resahana amin'ny terme technique hoe création de valeur ajoutée. Mazava ho azy fa raha mividy mangahazo zao tsika mety 700 ariary, 500 ariary ny 1 kilao, 1000 ariary raha lafo indrindra ny 1 kilao izy lena. Fa rehefa avaditsika lafarinina iny dia mety lafo hatramin'ny 5000 ariary, 1000 ariary. Dia eo zany le création de valeur ajoutée aloha eo amin'izay. Eo koa le hoe famoronana asa. Satria matetika ny eto amintsika mamokatra akora fotsiny matière première
fa mbola tsy tena mivelatra ohatra efa misy orinasa lehibe manao an'izay kosany fa misy fa atao hoe mbola tsy dia tena mivelatra tsara zay indrindrandrindra any fotony zany be dia be ny famokarana atao any fotony zay matetika noho zay tsy fafehezana n'le fitahirizana sy le fanodonana zay dia very le vokatra ohatra hoe post récolte ohatra raha vary manokana zay mbola iresaka vary any betsaka ny very eny an-tanimboly amin'ny resaka hoe taraiky ny fiotazana dia miraraka le vary sy ny sisa be dia be dia fanaovana an'izay zany fanaovana an'izay misy fikarohana be dia be atao amin'ny resaka hoe ahoana inona ny karazana volo ohatra tsy miraraka kokoa le voambary rehefa eny an-tanimboly dia misy fikarohana be dia be ahoana ny fitaterana legioma ohatra na voankazo mba tsy hisian'le hoe simba izy ahoana ny fitaterana voatabia ohatra mba tsy hoe rehefa tonga aty amin'ilay mpanjara le mivatra amin'ny toko ireny le izy 30 isan-jatony amidy mora be na riana fotsiny satria potsika anatin'le izy dia eo zany le hoe fikarohana tsy amin'ny resaka fanodinana ihany hoe transformation hoe voatabia dia avadiko tomate concentré na avadiko ohatran'izany fa eo koa le hoe amin'izay resaka hoe fitaterana amin'ny resaka satria be dia be le perte ao anatin'le izy dia zay moa le atao hoe perte post récolte rehefa miena zay perte zay dia mazava ho azy fa mitombo ny vokatra disponible tsara kalitao kokoa ny vokatra hitantsika eny an-tsena dia na ny vidiny ary amin'izay fotoana izay mety hoe hiena ihany koa. Misaotra indrindra niaraka taminay teto androany raha toa sans question. Tsy isaorana dia misaotra anareo ihany koa nanasa resadresaka rahasoa. Misaotra antsika ihany koa nanaraka an'ity fandarana ity.